mirana mitraka mirana mirana Zay vao vita ilay lamban'olona tato. Efa nanahoana izay ianao? Tsy hitako be ny andro tombona. Tsapako hoe miareraka andro aman'alina izany foana. Tena hitako mihameompo be izany ny aretika. Tena vaky mihitsy ny saiko ry Jauna. Vola hitondrananao any amin'ny dokotera izao tsisy akory. Izaho mba mahazo vola ihany fa hivitanantsika sakafo dia lany, tsy ampy akory ary. Aza misahirana amin'izany ianao ry tombona. Aza misahirana mitondra any amin'ny dokotera izany ianao. Aleo izaho ety ihany. Fa fantatr'Andriamanitra eo ihany izay mahasoa antsika. Fa izay entanao sakafony kialakoly kely aloha atao. Dia hojerena fotsiny eto izany ianao ry Jauna. Tena tsy maintsy mitady vola hitondrananao any amin'ny dokotera. Fa aleo aloha izaho hanokona an'ity vary ity fa sao dia fanao ny koly. Ie, tena efa naona mihitsy izao koly kely io. Aleo izy eo ihany fa ndany ianao raha andrehatra afo e. Marary be. Aleo ianao angalana dokotera sao maninona eo ka. Aza misahirana amin'izany ry tombona. Tsy manam-bola amin'izany ny tsika. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra raha sanatria ka tonga ny fotoana tsy maintsy isarahantsika telo mianaka dia sao nafatra aminao. Aza manaiky horesin'ny fiainan'izany ary mahereza foana fa ny zafa tsy maintsy ho tonga foana ny anjara masoandronareo mianaka kely. Dia izao tsara koly ary ampafantaro azy fa zany ray ataovy izay itovizany amin'ny zanaky ny olona. Jauna, aza miteny an'izany ianao. Tsy misy misaraka izany. Dia hoe izay mianaka raha ilaozanao rehetra. Jauna, tsy misy misaraka izany eo. Mandeha hitady vola mihitsy hitondrananao any amin'ny dokotera. Vetivety fotsiny a. Zay. Kay. Satra betsaka matamo fa za matahotra ianao fa tsy maintsy averiko ny volanao. Satra betsaka fa nahavonjy. Dia efa matoky anao izany amin'ny fifanarahana ny famerenana azy a. Eny, tsy maintsy ataoko izay amerenana azy. Tandremo ilay zanany adino a. Eny tompoko. Misaotra betsaka madama. Veloha.
Jona, 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 Jona. Fa tena ahoana loatra re? Voly hitondrananao any amin'ny dokotera ity mba hita ihany nefa. Indrisy, ahoana ny afaranay mianaka e? Jona. Oto madama, ahoana ihany ilay fajanonareo e? Ka Tsisy kaka zany fa efa omeko atsamorapitso nareo fa rehefa tsy voalohanareo atsamorapitso no fatsaniko dia miala tsiny fa tsy maintsy analanareo zahay. dia tsisy ndalana sisa misy antsika sindririkolo kely. Ndrisy mantsy mba miangatra mihitsy izao fiainana izao. Aiza indray no hita sakafo atao anao an'ny oro-piso kely? Andriamanitra, tena marary ity zanako ity. Fa inona indray re ity e? Dia inona re no ataoko Andriamanitra? Aza vela irery Tompo. Andriamanitra, fa maninona re ty zazy ity e? Tena tsy hitako intsony kirikolo izay atao a. Tsy tantoko ny ahita andritsiana kanina ohatr'izao. Tena tsy maintsy mitady hevitra. Mifono aminao Andriamanitra, mifono aminao raha tsy maintsy mandeha amin'izao lalana izao.
Nona ny zanako. Ahoary e, ahoary e, ahoary e. Izy ianao? Ary inona nataonao ato? Aza mitetitetika mihitsy aho antsony a. Polisy mandroaka anao eto. Mifona re tompoko, mifona re. Fatratra-bodomby ianao vao hoe mifona. Mifona re tompoko, tsy fidiny anainga eny ianao an'izao e. Tsy fidiny ahoana e? Maninona raha miasa? Mifona re tompoko. Marary ange ty zanako ty dia tsisy hivitanako fanafody e. Izany na tonga nananao foana ohatr'izao. Ary efa mba nitady asa ihany saingy. Saingy tsy nahita dia fananan'olona dia tavinao amidiny. Any amin'ny polisy ianao manazava an'izany. Bon, araka an'ilay didi tamin'ny fitsarana teo izany madama, dia voaheloka higadra enitaona hatramin'ny ianao. Ka ahoana ny eritreritrao? Hoentinao hanaraka anao any amin'ny fonja ve ny zanakao sa hotezaina amin'ny zazakamboty? Ndrisy matsorokoly keliko. Sao ve ny atao hoe azo fijaliana? Ahoana madama fa maika? Oka aloha re. Hoentinao hanaraka anao any am-ponja izy izany? Tsy tiako hijaly araka amiko ny zazakely. Sao kely sao ve izy dia ahita izany hoe fonja? Tsy a! Omeko amin'ny masera ny zanako. Bon, izay zany zalahy izay ihany manaritra azy any amin'ny fitaizana zazakamboty aho fa anjaranao manao sinihety fotsiny. Veloma kelikolo tsy maintsy mbola hiaona ihany tsika sindriany rinany. Endre tsara, tsy manadino andriny. Eo aty amin'izay zaza madama. Zay ro zalahy, ento any amin'ny fitaizana zazakamboty izy a, dia tiany dosie miaraka aminy. Aiza madama ilay zaza? Ataontsika andeha madama fa maika. Meo izy madama? Andao madama. Andao madama. Madama. Midina, asa mipelipelika. Tsetsetsay. Zaho zao ndry mahafatifaty kely ery. Tena mampalahelo koa ty zazy ty. Vao herintaona dia misaraka amin'ny reniny sahady noho ny netraketraky ny fiainana. Oviana vao 5 taona. Atao ahoana e? Izay ny lahatrako. Mivavaka ho azy ny azontsika atao.
Efa voadinika izany ilay taratasy fangatahanareo anangan-jaza dia tsisy olana tsony. Afaka mijery izay zaza tianareo amin'izay nareo dia ataontsika ny taratasy. Izany ve masera? Izany ve masera? Tena faly masera, misaotra betsaka fo tanteraka ihany ny faniriako. Dia hono a masera, nisy an'ilay zaza efa nijerena taty iny masera, dia tsy maninona ve raha iny ny oetinay satria iny mantsy no ohatry ny hitanay hoe mafatifaty kely. Ilay ohatry ny Zandry aza. Ikolo ry madame Sandy ilay zazakely nataonao hoe mafatifaty iny. Ilay ohatry ny sary-bakoly iny ve? Indrindra, ahoana tianao iny? Tiako ka. Eny re, aleo fa alaiko izy dia asehoko anareo. Ilay zaza. Eza hoe masera? Mahafatifaty e? Tena mahafatifaty kely, io mihitsy ilay zaza nyteneniko anao. Fa izy izao tsy afaka tsanganareo. Fa ahoana masera? Raha ny tena marina amin'ity zaza ity mantsy dia tsikam-bota izy fa angatra ny reniny, dia izay ny antony nitazomanay anazy ato. Andray masera, tena tsy misy azo atao mihitsy ve? Mba miangavy moa masera, mba ataovy re izay mety e. Dia ahoana re e? Tsy maintsy miteny amin'ny lehibe anay aloha dia izay vao afaka manome valiny anareo. Tsy maintsy iarana any amin'ny fitsarana koa mantsy hoe azo atao ve izany? Tsy maninona re izany masera fa andrasanay a. Nefa na dia izany aza masera, mba manantena valiny mahafa-po avy aminao re izay masera. Eny re, aleo fa jerentsika izay dia amin'ny manaraka nareo very. Dia misaotra mialoha masera. Misaotra mialoha masera fa tena manantena valiny mahafa-po avy aminao izay hoa. Izay mahasoa an'ity zaza ity koa nge nataontsika e. Manantena valiny mahafa-po aminao izay masera azonay manangana an'io zaza io a. Aleo fa ho jerentsika ny amin'izay e. Tena ohatry manopy ary aza hoe mitsotro zazakely a. Izany ve efa tsy novintsony rery Sandy a. Efa tena izy mihitsy izao. Fa raha tsisy amin'ny masera aloha tsika tsy nahazo an'ity zaza ity mihitsy e. Ka faly izany izao ianao fa misy zazakely mitomany ato an-trano. Ahoana moa kiny tsy ho faly a? Efa mba ela ihany kosa angeka izay nanorintsika zaza izay nefa tsy nahazo mihitsy e. Izany tokoa a. Dia mbola tsy mivaly foana tokoa moa izany ilay fitiliana hoe teraka ihany ve sa tsy e? Tsy mamaika ky izany a. Efa tiako olo zanantsika. Marina izany Sandy a. Fa hono ary Sandy a. Maninona moa raha ohatra hoe hovaina ny anaran'nkoly? Amin'izay mantsy tsy ho fantatry ny reniny rehefa any aoriana any. Marina fa efa niteny masera hoe atsika io zaza io. Fa mba tsy hisian'ny olana dia aleo hovaina ny anarany. Hovaina? Tena ohatry ny marina tokoa izany. Dia iza nefa no atao anarany? Eo Timon Iza re izany? Lemon e? Iza tianao? Tsy haiko izay tianao. Iza re izany? Ary hono a, maninona raha atao hoe Mirana? Mirana? Ie, tohatry ny mety tokoa izanyko. Mirana sady tsara. Manomboka izao izany a, dia Mirana no anarandry. Avy aloha aty amin'ny dadan-dray ary e. Ao, tia kilalao. Tia kilalao. Raha pitso ihany ary izany dia hikarakara ny taratasy momba an'izay a.
ty e. Alefaso, atseo anga, atseo. Zay. Alefa ihany. Alefa foana. Mba nanahoana ary izay ilay zanaka keliko. Indrisy mantsy ry setrasetra-piainana. Raha mbola misy kosa ho Andriamanitra izao dia tsy maintsy mbola hiratra ny masoandronay. Mihaza, faly be a. Finona koa ty mahafaly be anao avy any e. Misana aloha e, jerenao ety e. Valy le tany amin'ny dokotera. Sitrana dia afaka miteraka amin'izay tsika. Zany ve? Ie, afaka miteraka tsika izao. Misaotra an'Andriamanitra marina fa afaka hiteraka ihany ianao. Tena faly be mihitsy a. Dia hoano ary zany a. Dia ahoana izao ny amin'ny mirana raha ohatra hoe afaka hiteraka ihany tsika? Maninona ka? Efa andraisintsika ohatry ny zanantsika io dia ho tiavintsika ohatry ny zanantsika foana. Zany a. Mirariako ry sandry mba tsy hiova mihitsy izany toe-tsaina amin'izany. Aza matahotra ianao ry aza. Efa nitiaviko ohatry ny zanako mirana dia ho tiaviko foana izy. Misaotra kia. Alekizary aza, anana ny tena zanantsika amin'izay tsika. Zany very sandry. Tanteraka ihany ry sandry mivavaka nataontsika hatramin'izay a. Azao ry sandry no aza dinonao a. Nivoadinao amin'ny rana a. Aoka mba tsy hiova mihitsy ny fitiavanao azy rehefa tena ahazo ny zanantsika. Tsy adiniko aky izany a. Efa andraisiko zanako io dia ho tiaviko foana. Misaotra kia. Tena mahafatifaty kely aky ity zanakitsika ty marina. Antoana nama. Fa tena nanahaka anao mihitsy aloha izy e. Zany a. Ka tadiavinao hanahaka an'io izany ray ary ty zanako ty. Tsy maintsy manahaka ny dada moa ô. Zany moa ô. Tena mahatsiaro sambatra mihitsy aky izary aza. Nahazo ny menaky ny aiko ihany aty. Fa mba tena nahita kosa aloha ianao nahita le anarana hoe Kasina. Marina e. Maninona? Ka anarana efa mifonoka efa ela kosa ngeka izany e.
Izany ve dia tsy nitenenao anahy mihitsy izany a. Ay maninona aza mitomany moa e, aza mitomany moa e. Mangina fa mba aiza moa mirana teo e. Tsy milalao any tokotany any amin'ny razefa ny ve izy e. Mandehana aloha izy mba alay mijery an'ity zandriny ity. Ay mangina moa fa andeha hiantso zokony ry za a. Mirana Seva, eto aty aloha izy ampijerena ny zandriny ao an-trano ao e. Raraodry dia tavosary ity. Ndao tsika hijery any zandry aingana. Io e avy mijery any zandrindry aingana. Io zandrindry e. Io e. Io kasi kely. Io kasi. Aingana manao mamimamy akasi aingana. Manao mamimamy akasi aingana. Ray e. Tonga ny zanako. Apetrariny kitapinareo ry Mirana. Saingy ny zara bulletin ry neny androany e. Aiza hoe? Ary aiza ny ankasianga akasitsy ny zara? Zara daholo izay fa ny ankasiana janony any am-pianarana. Fa manino? Ary ndry kosa ry Mirana dia voalohany foa dia tsy mba hampianarindry mihitsy kasi fa ty teny ohatran'ny ninona ndry? Efa mampianatra anazy afa izy maditra beko. Tsy maditra izany ary neny fa io no mandainga. Ao fa tsy maditra izany moa ny zanako. Anjara indry mampianatra ny kasi manomboko izao. Azondry izay? Eny tompoko. Tafavoaka ny fonja ihany aty dia aiza no alehako andeha hitady ny zanako aho aloha. Izay izao no mamaiky ahy voalohany. Aiza moa ilay akany taiza zazaka ambotina indray azy?
pipim-pandriana indray fahalazako amin'ny an-tsary androany. Finona moa izany ataonao izany? Efa vehivavy lehibe ho toa mbola mipipim-pandriana ihany. Ka sera zazakely hoe tsy mipipim-pandriana intsony. Lasa hazo ary atokotany ary ny raha iny any. dia izay masera no atondiako vita ny sazoko ny taona dia akankolo zanako amin'izay a. Ay ianao mamaniny zazakely iny? Dia ahoana re izany e? Fa ahoana masera? Fa maninona? Izany hoe aleo aloha iresaka amin'ny lehibe anay dia amin'ny manaraka ianao miveriny. Izy ihany mantsy no afaka manapaka izay zaza alaina ato. Ka ny zanako ange masera no alaiko e. Eny e, fantatrao tsara fa izay nanakinana ny fitezana ny zanakao. Noho izany a, izay ny tompona andraikitra voalohany amin'ny faza dia mametsiananay re madama. Dia ahoana indray re izany? Ahoana re? Tsy maninona fa amin'ny manaraka ny veriny e. Eny ary. Tomoka-sy ilay vilia dia vaky. Tomoka-sy ahoana koa e? Zava-dava fa izy vavy niaraka fanezika teo dia voadonaka-sy ilay vilia etỳ Fa misy inona indray ato e? Inona indray io ry Mirana? Efa i Mirana indray sao nanao an'io teo. Efa tenenina foana tsy hifanentsikentsika ato trano ato. Varindre io. Tsy mihinana izany ry rehefa avy eo. Dia ahoana koa izao i vilia vaky io? Izy ro vavy kosa le raha se niaraka fanezika teo e. Izy ro vavy ahoana koa e? Kasi koa ve dia avitany andonana io e? Ty mihitsy vehivavy lehibe tsisy sainy, lasa arofo io. Arao adama ro makazo fahasomanita. Tsy misy an'izany raha zefa fa leo anaovany azy arofo ndray andreo, rofo reo. Tsy mihinan-kanina intsony io raha zefa, efa io very io valina. Ray madama, raha koa raha ve marary. Tsy rariny ahoana raha zefa, sa tsy te hihinana hiaraka amiko ianao? Mirana, ty vadry. Oako izao raha zefa fa sao bediny dada sy neny eo a. Ty ho ahy fa anoana eo ngedry e. Raha da zareo mbola sakafo ary anefa. Ndray ry madama, za ve marary. Dia vitanao za nahita an'io zazo inona dia hianatra. Ka zaza maditra tsinona ka?
dia vitanao zany nahita mirana io trinakanina mamy zanaka madama eritrerety ihany na ohatra zao raha izy roa vavy dia araka azo tsy hainao avy mihitsy raha zay fa nanorana an'izay tokony ataoko a lasa andrarahanao toizany eto Neny, aiza ny gote anay? ty mbote andrity azone mirana fa maditra any a Tsy ameko amin'ity izany ry fa narery ty. raha eo amin'ny biky kosaky miranarika sia Ontso, tsy amena hono izy ozy mamanayko. dia tena sombendry tokoa zany izy aoky mirana fa omeko voly ndre vitanare bisky a Arazako aminenay tsara. Ndry ho aza ratsiratsy sainy loatra zazy aza ratsy taiza mihitsy tony Oko zao raha zefa fa tsy maninona. tiako efa somadida zany a Miverina araka ilay nitenenao masera. dia ahoana re izany e Fa ahoana masera? Fa misy inona ny olana? Zany madama aleo tsorona aminao fa tsy ato-tsony ny zanakao Maninona hoe? Fa nataonareo aiza ny zanako masera? Tonilo ianao e Tonilo Fa aiza ny zanako? Ny zaza rehefa elaela mijanona teo aminay ka misy tady anangana dia angatahana any amin'ny fitsarana momba azy. Dia menareo olona zany ny zanako? Izay mahasoa an'ilay zaza angeny tadiavinay e mety masambatra azy no misy olona mitaiza noho izy ato aminay na hoe niara-migadra aminao tany am-pontsy. Andriamanitra, fa inona loatra re tia nahazo ahy e? Dia iza menareo ny zanako? Tena miala tsiny aminao izay madama tsy afaka ny laza mombamomba ny olona nitaiza ny zanakao fa ny any azy filazainanao dia sambatra ny zanakao afaly. Andray masera, dia tsy avelanao hita ny zanako tsony aho zany. Finona moa izany nataonao zandry mirana nalainao indray ny gotehany kasi Zaho tsy nangalatra ny gote an'izany fa izy mandainga fotsiny. Hita fa nalaindry ny gote ireo anaty kitapondry fa misy bisky ao. Ndreto mbola andainga ihany taiza nanananao andreo Vola tany amin'ny raze farany hividianako andreoko. Lainga n'izany fa reo mihitsy kambon'ilay gote akoroneny a. raha izay finona koa ny amin'ny volanao eo ty tena zazara tsy taiza mihitsy ataovy ihany ene e Tsara ke izany bisky izany ry mirana sao dia mba ina andriny nefa za tsy ame. Tsy misy antony tokony hivelomako tsony. Aleko maty zakako tsony izao mahazo azao. Tsy vady, tsy zanaka, tsy trano hipetrahana, tsy asa. Veloma kirikolo kely a. Mbola iaona ihany any an-danitra. Mbola iaona ihany sika indray andro any.
Allo, ho avy azy hoe kere. Kasi hianatra nareo zao. Tiako tianareo roa. 5 000 iny dia 2 500 avy. Zay mianatra tsara ny zanaka dada. Manam-bola be akindrindra ka sy fataiza daholo reny. Koterako tany amin'ny dady reto. Ndriny tsy mahazo fa ndry maditra be. Fa aiza izany? Aty amin'ny hopitaly ianao ka. Ary nanao ahoana ianao izay? Fa maninona mbola mivelominareo dokotera? Aleo aho mifaty. Fa maninona ianao miteny an'izany? Nga ianao tsy te ho velona intsony? Tsy te ho velona intsony aho dokotera. Aleoko maty. Fa ahoana? Efa nesorina tamiko daholo ny tsara rehetra teo amin'ny fiainako. Ny zanako, ny vadiko, ny tranoko, ny asako, ny zoako rehetra. Efa sisa mifonja dokotera. Finoa dokotera. Fa zao no lazaiko anao ny asanay dokotera. Mpamelona olona fa tsy mpamono olona. Ka matoa ianao zany velona dia mino aho fa misy adidim-bola miandry anao. Ka ny torohevitra azoko amin'inanao angamba dia akino amin'Andriamanitra ny fiainanao satria izy no mahay zavatra rehetra. Azonao zany? Eny dokotera. Hoe nahita vola sady izay roa arivo be zaho. Amendry anahy indra tsy izany dry alazako amin'eny. Hoe nalaindry indray ny gotera. Rety ho ary kasi aza ratsiratsy loatra zafy fa manindra mihitsy ary didi e. Tsisy idiranao koa izany raha izay fa ny asanao atao tsara. Rasefa, nanao izy ireo crédit kely azafady e. Andriamanitra, fanankaiza ny vola tato? Tena misy tsy vanona mihitsy ato an-trano ato. Taoko malala ny anarako tsara izay nakan'izay androany. Andreraka azy. Tena marina ny teny dokotera matoa tsy maty. Misy adidy mbola tsy vitako ety. Ny zanako, mbola mila ny zanako. Tsy maintsy hitako misy andririkoly aho. Manomboka izao dia hiezaka hiarina ny fiainana ary tsy hamono fotsiny aho. Ka sisy mirana, avinareo aty. Ahoana tompoko? Iza ny naka ny volako tato? Fa vola inona izany rone? Zaho aloha tsy naka an'izany e. Zaho koa. Dia iza fotsiny, matoto. Rehefa tsy miteny ianareo dia ho hitanareo tsara nahazo anareo. Zaho velona dia angalatra. Mirana tsy fantatra. Ahoana izany ry mirana? Zaho aloha rone tsy mahafantatra momba an'izany mihitsy e. Aleo ary ho avy eo rainareo dia ho hitanareo tsara nahazo anareo. Efa hoe raha misy rihitra zany Tsisy aho nininao e. Mba diovina efitranao raha zay fa fajerena izany loto hoe
eto mampia fotsifotsiny ato trano ato teneny marina ary mirana hoe ndrinona akazy a tena tsy nangalatra an'izany ary dada io savao ny kitapony viaza inona reto biskoisy vola be dia be atao anaty kitaponao ato inona ireo vola hitako teny an-dalana ary no nividianako andreoko lasa mandaingo andry a vola hita teny an-dalana taiza teneny marina raha tsy te hiarany atezirako eto anao a efa hoe tsy nangalatra andreo izany aho afa vola hitako teny an-dalan'ireo nahita vola teny an-dalana izany ve miranaraka si tsy haiko hitakifa nahita dia le nangatandry iny ah taiza koa nangataka andrian'izany andray aky hitakifa nangataka tamiko ndry ah ary sao dia le vola be da be nampirindry tao anaty kitapo iny ary izany tonga indray ianao ry mirana fanendrikendrika ny kasi a savao ny kitapoko raha misy an'izany dia nao ve ary mirana amin'ny mangalatra dia kasi indray niendrikendrehanao tena zaza tsy fanao ianao mihitsy ianao eto aty le fil fotsifotsy ao anaty tiroary ao ry sandy a ataoko mihitsy malala ny anarako ianao androany ty dia fesy fa mahatsiravina mandreraka mihitsy izany raha zaza avy ianao aty anaiky ianao satsia anaiky teny ano marina fona dada fonanao ianao za tsanao tsony fona dada nakan'izany aho a enao no mandalatra ny olona ny endrikendrehanao teny hoe ianao nolakazy teny ano marina ho a tsy nakan'izany aho a ay fona dada fonanao satsia anao tsony tsy nakan'izany aho a dada so dia mba siraratrokoso ary izy vady a marina e mangina ianao raha sefa hita fa zaza tsy misy ilana azy asa mihitsy nga hoe isandreniny tony sazy tony fa maninona koa ary nefa rehefa sitrina risy dia najanona tany amin'nisy azy tany e asa miditra amin'ny fiainanay koa ianao raha zefa efa hita fa zaza mpangalatra io mbola arokarovanao eo ihany koa raha imirana alohany a dia tsy manao azava fa raha isana rastaizy izy dia ikeko tonga indray ianao raha zefa fanendrikendrika ny zanako a hitanareo amin'izany vakina fotsiny lasa ianao raha zefa mandeha any a rehefa le tena zanaka anareo a dia makarariny anareo na dia kely otrany fotsiny ary fa rehefa le tsy tena zanaka anareo raha dia efa varotra filara dia mbola lesinareo ihany ro dia tsy raratro kosa lasa ianao raha zefa mandeha any a ary mangina mangineo ve za tsy tena zanako dada sy neny fa iza raha ny tena reniko zany olona le nandefa an'le agence le asa ay andrasikely vetivety io ary fampandrea patron a azafady patron misy madame io atsika mouvance na mouvance anira fa nanira zany mouvance zarony izy ay mba mora nahitako io sary zareo zany ka tonga dia ampandrosoy aty izy raha zefa e patron le agence antady mpiasa ho antsika aky izany fa tsy hain-draha zefa manonona azy dia lazay fa movansa hono movansa sady za koa efa reraka mihitsy amin'ny raharaha ato an-trano ato zany ve dia izay zany ny asa ataonao ato aminay ka tsy haiko hoe mety aminao ve zay sa hoe ahoana tsy maninona tompoko fa mety amiko ka rovavy manja zanakay a dia somary madiditra kely izay zareo moa mipendipendina koa rehefa ato an-trano dia mety aminao ve zay sa ao a tsy maninona madama fomba ny ankizy ihany ange zany e tsy maninona ka ono a ianao moa zany manambady aman-janaka sa hoe tena nanana mihitsy raha mise a saingy ahoana tsy tiako tsy haivina tsony
eny e avy anao izany hoany raha ohatra hoe mamofota mandray fiainanao e. Ka sisy mirana. Ahoana tompo? Eo ilay zanak'roa vavy. Dia mirana ilay zokiny a, dia kasi ilay zandriny. Dia faly mahafantatra anareo mirahavavy. Dia izao ry izy mirahavavy a. Izy no Domoina. Domoina ny anaran'io vehivavy io. Izy izany a no mpanampintsika ato. Izy koa no karakaranareo roa vavy manompo izao. Azo izay e? Eny tompo. Simba mihitsy ilay kidoro. Manompo izao ianao a, tsy matory eto amin'ny fandriana eto intsony. Eto amin'ny grovy eto ianao matory. Mandreraka dia andriry kasi a, dia aza me mirana fa maditra. Dia mangalara indray volary mirana. Mirana, fa manino dry? Fa manino dry mitomany? Fa manino mirana? Mangina ange, mangina kia. Mangina mirana. Zay a. Fa natao an'ireny olona ireny inona indray dia zary ty mona. Tsy haiko mihitsy ny trazefa fa ampijalindry zareo mihitsy ne izy. Ohatran'ireny tsy zanan'ireny. Raha mba teo mantsy ny tena reny dia tsy mijalo izao a. Maninona hoe ry mirana? Raha pahafantarako azy aloha dia ohatran'ny hoe tsy tena zanaky sady sy azy ty mirana ty e. Fa iza ny tena mamandriry mirana? Tsy fantatra. Okizay a, mangina. Mba miangavy anao masera, mba teneno anareny olona naka ny zanako e. Zange tsy akazy fa te ahita anazy fotsiny e. Madama, efa nilaza taminao anie za hoe tsy afaka ny ilaza an'izay olona nanangana azy e. Tsy ambaratelo ange zany e. Tena tsy fantatrao mihitsy masery izany fondreny a. Mafy anie izany very anaka e. Tsy hitako izay atao anao e. Fantatro tsara ny zavatra mahazo anao. Eny e, misaotra anao.
Mirana! Avianao ty aingana! Mahazo indray izay zaza izay androany. Aingana ho aho! Mampalahelo mihitsy ilay zaza. Mahafiandry efa kambotika. Izay no ataonao alaolana any am-pianarana any amin'ny tsy fahavitanao devoara. Maninona raha tsy manala baraka ohatr'izany? Zaza tsisy saina. Fanamiana indray mikala ratsy io. Nampanatsoany ny tany am-pianarany aho fa tsy navita devoara izy. Dia rehefa nanontaniany tany izy dia tsika hono no tsy mamela azy hianatra izany no tsy avy tany an'ilay devoara. Fa ty ve tena zazadala mihitsy e? Asiro iaza fa manirikiry a. Tena manirikiry mihitsy hoa, maninona raha tsy manao an'izany e. Tena tsy amelako eto anao raha tsy maratra androany. Iza no nampanao anao an'izany? Ay, malala fona ihany rehefa malala marary. Dia maninona nefa raha tsy manala baraka olona ohatr'izany? Oka rena amin'izay fa ampy izay a. Mateo dia io e. Aleo faty aho fa zaza madina tsinona kasy. Ndray kosa madama raha vavanao sao dia mbatry rariny e. Na dia zaratry noloky ny kibonao raha bio dia averina ho paty. Ka ilay izy tsy navelany madamana indraika iny eny nampahatonga azy tsy navita devoir e. Eno a? Oka re izay ramose a. Tahian'Andriamanitra ianao e. Tena manirikiry mihitsy. Nitaiza zana baratra mihitsy nitaiza antony. Tsangany ao, lasa mandeha hafa mahakamo. Mirana! 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 Batao aingana izy raha zay fa hoentina any amin'ny dokotera aingana. Ahoana ihany zareo a? Aitsika neta raha atao amin'ny zaza io. Ianareo zao efa nalaina daholo fa tsisy nety daholo. Dia ahoana dokotera izany? Inona no azo atao a? Tsika aloha raha vao tsy mahita raha ao anatin'ny 4 ora dia mety ho grave mahazo anazy. Dia iza nefa izao mety hanana an'izay raha izay? Tsy nisy afa-tsy nireny niteraka anazy ihany, izay ihany ny vahaolana. Dia ahoana izany dokotera? Aiza no ahitana an'ilay reny tena niteraka azy? Dia tsy misy toerana mety ahitana ny reniny io zaza io mihitsy ve masira? Tsy ho vavonjy mihitsy mantsy ny ainy raha tsy hita ny reniny e. Tena efa mivezivezy teo foana ny reniny io zaza io ramose. Izany a? Saingy izay misy azy amin'izao zao no tena tsy hitako hoe aiza. Dia ataoko ahoana re izany io zaza io e? Zao re masera, raha ohatra ka mandalo eto an-trano raha-pitsy ny reniny io zaza io a, dia mba asaovy mandalo eny amin'ny hôpitaly faran'izay aingana. Eny ary e, aza matahotra ianao ramose a, fa vao tonga eo izy dia hoentiko any. Izay re masera, dia mba matoky anao a masera amin'izay a. Izay fa mandram-piona ianao masera, veloma ianao masera. Tena mba lalina koa ny tantaran'iny zazakely iny masera. Za koa raha masera tena mba gaga mihitsy. Andao reto jerena aloha ny raha nareo sao mba mitovy amin'ny Mirana. Marina e, amonjetsika azy. Raha iany ramose rehefa tetekanao hoe lanjalandrao azy atao fa zao indray anao ty sahirany e. Zefa aza mandatsaatsony ianao ry zefa fa efa izao aloha ny zava-misy dia tsy maintsy hatrehantsika. Ndao Efa tsy fotoana ny fandatsana intsony izao e. Aleo izay amonjena Mirana aloha no eritreretintsika. Andao aiza anary e. Eka, anahoana dokotera? Isorana an'Andriamanitra lehibe fa nitovy tamin'ny rany raha ny madama ty. Ny avy no nitovy dokotera? Misaotra anao Andriamanitra. Fa ahoana dokotera no mahatonga an'izany? Zavatra matetika trangaka izany. Fa zao angapitsika vao afaka manao fitsaboana amin'izay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika rehefa nitovy raha tamin'ny tomoiny Mirana e. Afaka mitsabo azy tanteraka tsika. Zao e, aleo aloha andeha fa
misy zavatra tiako jerena vetivety fotsiny. Hoaiza ianao hoe ary iny mahendratrendatra anao iny? Tena tsy mazava amiko mihitsy fa tsy maintsy hitako ato ny momban-janako androany. Nahoana izay sy miranà no mitovy rà? Tsy kisendrasendra izao fa misy antony. Masera, manao nareo Masera? Tena mitady anao maika be mihitsy izay izao. Fa ahoana? Mila famonjena avy aminao ny zanaka. Fa marary nga ny zanako? Andao aloha e, andao dia ihany ianao mahita anazy. Fa aiza misy an'ilay zanako Masera? Ato no misy azy e. Ato ve Masera? Andao aloha fa ao ianao mahita azy e. Fa aiza ho aizato e? Andao fa ao ianao mahita azy e. Masera? Fa iza ilay zanako Masera? Izy ry zareo ilay ren'ilay zaza. Araka ny teneninao dia inetsika io izy. I Mirana ve ilay zanako? Tomoina ve ny tena ren'ny Mirana? Tomoina tokoa ve ny tena ren'ny Mirana? Izy indrindra ry zareo efa ela izy io no nitady an'io zanany io tao aminay. Zanako? Hitako ihany ny zanako. Mirana, zanako. Hitako ihany ianao. Ay teo akaiko ihany ny zanako nefa tsy fantatra akory. Fangano fankalalonareo e. Miasa ao aminay nge tomoina Masera e. Kola. Zany ve? Zany tokoa ilay hoe tsy avelan'ny ray iraisana tsy fankahita. Kola. Kola. Fa naninona no vanareo ny anaran'ny zanako e? Dia teo masoko ve ny nampitsalianareo an'ny zanako? Dia tsy afaka nanao no ininona akory aho. Fa nampijaliana ahoana e? Raha mba nampahafantarinareo anahy Masera hoe ireo no lanitaizan'ny zanako dia mety tsy nisy izao. Lasainao fa miantana be ny zanako. Nefa fanohatra amin'izany ary no hitako. Ary noho izany nahatonga an'izao fahavoazan'ny zanako izao. Fa ahoana izany ry izy mivady fa maninonareo manao an'izany? Mifona re izay Masera, tena mifona izay e. Zao vao tsapako hoe tsy nety ny fomba tezanay amin'ny Mirana. Mamelahanay ry ianao ry tomoina. Ay, sy milay be kozako rehefa mahatsapa fahatsola reo dia izay zava-dehibe. Zanako, hitako ihany ny zanako. Misaotra anao Andriamanitra. Tena mihaino vavaka tokoa ianao. Tomoina. Mirana, taitra ihany ianao. Ao ianao ilazako azy ny vaovao ry tomoina. Mirana, mifona aminao tamin'ny zavatra nataoko anao tsapako ry Mirana fa tena tafahoatra loatra ny zavatra tsy nety nataona ianao diso izay mivady, tena diso teo anatrehanao izay. Fonaka izay ry Mirana. Inona moa no tokony fonanareo amin'izany? Soanareo nge mipedy anay na mety ny ataoko na tsy mety. Fa ny nampalahelo anahy fotsiny dia tsy mba nenonareo ny fifonako. Mirana, zao aky vao tsapanay tena atsonay tamin-dria. Mamela anay dria zany. Mifonaky Mirana zany mifonaky Fa zao ry Mirana, misy vaovao lehibe ho teneninanao ty. Vaovao inona izany? Zao tsy izaho sy Sandry no tena dadanao sy mamanao
efa fantatro izany ka. Zany ve? Dia izao ary miaraka amintsika ato izao no tena reninao. Izany ve? Izy izany? I Tomoina no... Izany renonao ry Mirana. Ianao ilay zanaka efa nitadiaviko efa ela be. Tomoina ve ny reniko? Endry Mirana. Izany renindry. Neny? Koly!